Fahameraba-tsika tsirairay avy indray tratra ity alatsinainy maraina fa 20 volana May ity manona fahasoavan'ny tompo aminao tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaran'izao. Ny rina dia tombo hery ary tombo fahasoavana isika. Aloha indirantsika mofinaina an'io dia hivavaka isika. Ianay tsara andrizan-danitra atolontsainao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomenao izao maraina izao indray tombontsoa lehibe ho anay izany. Ary tianay ihany koa ny manankina izany eo am-pelatananao. Ny kivy ny hazo hery ireo very dia mba ho tafiverina indray ho ambalanao. Ny fanainao masina hiasa ho amin'ny mangina ka hamaly ireo fanontaniana izay mbola mampisalasala azy. Tononona sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao ilay mpanafaka mahery. Nalaina amin'ny Isaia 5:22 manao hoe: namelatra ny tanako mandritra ny andro aho tamin'ny firenena mihodina izay mandeha amin'ny lalana tsy tsara araka ny fisainana ihany. Amen. Manatsotra ny tanana isan'andro amin'ny lalan'i Kristy mba hanasa an'ireo mila fanampiana ilay tompo-andriamantsika. Tsy manosy botanana izy na izy io na izy. Voninahitra ho azy ny manome famelan-keloka ho an'ny lohan'ny mpanota. Esoriny ny aza eo mahery, afahany ny mpifatotra, ampihetsy ny rojo volamena ny famindram-pony ho amin'ny toerana fatiranovanà indrindra sy feno fahotana misy ny olombelona izy ka hanandratra ny fanahambany izay marary ny fahotana. Tsy maintsy manam-pahavononana ny hanatona azy anefa ny olombelona ka hiara-miasa ho famonjena ny fanahiny amin'ny fandraisana ny tombotsoa tsolotra Andriamanitra azy. Tsy manery na iza ny tompo homanina ampitafiana ny mpanota ny akanjo-pahamarinana izay tsy misy petin'i Kristy kanefa tsy maintsy ho very izy raha mandany izany. Azo fafana amin'ny ran'i Kristy ny lasa izay voarakitra. Azo diovina indray ny pejy. Azo diovina indray ny momba antsika rehetra ka atao fotsy. Hoy ny tompo manao hoe: avy ary fandahatra isika ho Jehovah. Fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Sarobidy amintsika tokoa ny teny avy ao molotry Jesosy hoe: voavela ny eloko ao. Dia hoy izy manao hoe: efa nentiko ny fahotanao. Ny tenako teo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvaria no nitondra an'izany. Hitany ny fahorianao. Mipetraka eo andohan'ny fanahy-toritory rehetra ny tanany ary tonga mpisolo vavantsika ny lohan'ny ray Jesosy ny sady mpamondrontsika izy. Ny fo mihetry, ny fo toritory dia azo fahamelana be. Azontsika aseho indray amin'ny hafa ny fangoran'ny be fitiavana dia ireo hafa izay mirenireny ary amin'ny lala miolokoloky ny fahotana. Ny amoram-panahy lehibe sy ny fangorana no hameno ny fanahy izay hanatrehan'ireo izay mbola eo ambany fanapahan'ny Satana. Tokony toetra betsaka ao amin'ny lehilahy sy vehivavy Kristy satria tokony hiaina ny fiainan'i Kristy izy ireo amin'ny fitondrana fitahiana sy ny fahazavanan'ny hafa ary koa amin'ny fitondrana fanantenana sy fiadanana ary fitiavana ho azy ireo. Dia izany tokoa ny ren'i Kristy ho anao. Tsarovy manjakariva fa efa voavidin'ny rany Kristy ary i Kristy ilay manao hoe voavela ny eloko ao. Izy ilay mipetraka eo andohan'ny fanahy torotoro ary izy ihany koa ilay mpisolo vavantsika ao amin'ny hatrehan'ny ray. Ka dia efa afaka isika noho izany andehana tahaka an'izay ihany koa ary eoka hizara fanantenana sy fiadanana ary fitiavana ihany koa an'ny hafa. Amen. Ianay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao, mametraka am-pelatananao hatrany fiainanay izay raha misy aminay reto ny mbola tsy eo aminao dia mangataka manokana izahay mba hiasany fanainao masina ka nantona anao hifandahatra aminao tokoa ka ho fitsianao tahaka ny volon'ondry fotsy ny momba azy rehetra. Atao mangatsakatsaka tahaka ny volon'ondry fotsy ary ho fotsy tahaka ny oram-panala tokoa ka nisany izay ho lazainao manao hoe voavela ny eloko ao. Aminaran'i Jesosy. Amen.
miaro